Mbola hijanona anatin'ny lafiny politika ihany isika nisokatra tamin'ny fomba ofisialy nanomboka androany ny Congrès national ny UNDD na ny Union nationale pour le développement et la démocratie izay niforon'ny professora Zafelber. Andeha arahantsika avy hatrany ara ny akon'ity andro voalohany ity. Rehefa nangina tao anatin'ny taona maro ny antoko Union nationale pour le développement et la démocratie na ny UNDD izay naorin'ny professora Zafelber tamin'ny taona 2007 dia mifoha tamin'ny torimasony. Vanim-potoana manamarika amin'ny fahavitrian'ny UNDD hiatrika ny raharaham-pirenena amin'ny fanatanterahana amin'ny fanatontosana ny Congrès national ny antoko izay nisokatra nanomboka androany hoy ny sekretera jeneraly ny antoko ny professora Manory Regis. Ity farany izay nilaza fa fanamafisana ny fehi-kevitra izay tapaka nandritry ny Congrès isa-paritra izay nitanterahana tamin'ny faritany enina ny vovonam-pirenena ny antoko izay atao etsy amin'ny espasy Taloha Iavoloha mandritra ny 2 andro. Ny fiainana ny antoko UNDD miatrika ny raharaham-pirenena. Izany no hevitra fototra hodinihana sy ho alalina ka andraisana fampahakevitra mandritra ny 2 andro eo ananahety. Izany fiainana toko izany dia mahafoka faravaratsy raha lamina anatiny ny fomba fiasa ny paikady tompon'asy tompovavy. Izany hoe Union nationale pour le développement et la démocratie izany na UNDD dia ahitana indrindra ny foto-kevitra lehibe izay mampimatesan'ny UNDD sy hijoroany ka hatoriny ary aheny ombieny. Izany hoe Union nationale firaisam-pirenena. Niresaka momba ny demokrasia sy ny fampandrosoana ary ny firaisam-pirenena kosa ny professora Zafelber filompanorina ny antoko UNDD nandritra ny fidira mivantana tamin'ny alalan'ny antso atarobia izay nataony ary nitafany tamin'ny katroka ao anatin'ity antoko ity. Ny filoha teo aloha izay nanamafy mbola tsy fisian'ny demokrasia eto Madagasikara. Raha mbola amin'ny asa ataon'ny HCC amin'izao dia tsy miroso mankany amin'ny demokrasia hoy izy. Araka fanazavana nentiny, ny fototry ny lalàna misy amin'izao dia tsy ahitana taratra velively ny demokrasia eto Madagasikara. Ny UNDD izay nilaza fa vonona andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ny antoko ary tsy hamela raha tsy hahatratra ny demokrasia ny eto Madagasikara. Rampitso ny farana ny Congrès national ny antoko UNDD izay tanterahana etsy amin'ny espasy Taloha Iavoloha.